Romana 4:12 andiny faraka 12 sy 12. Fa voasoratra hoe, raha velona koa aho Jehova, ndoalika rehetra andoalika amiko, ary ny lela rehetra hideran'Andriamanitra, mamantatra azy amin'ny voninany sy ny fiderana azy. Ny loalika rehetra, na de zay tsy mino azy zao azy ndray andro andoalika izy. Ary de fotoana hafaly zany sa ahoana? Farafaratsy mba ho antsika zany, tsy haiko aloha hoe hafaly manao ahoana zany ho an'ny olona zay nandany androm-piainany tamin'ny tsy finoana. Na ho an'izany olana zany, fa na ho an'ireo olona izay nino azy nefa nandany andro tsikombakomba tamin'ny fiainany. Ndao jerena andiny manaraka. Kosa miampamoan'Andriamanitra ny amin'ny tenany avy isika rehetra zao. Ndao hojerentsika vetivety ary zany mampalahelo zany. Na firy taona nanantsika ety izay mety mahafinaritra eo dia izay mety ho fahalehibeazana zany. Indray andro ny tsirairay avy dia hijoro eo anoloan'Andriamanitra, dia hanao tatitra ny amin'ny fiainantsika. Ka raha iverinao fa sarotra zany amin'ny fotoana ray ny hoe hiankina amin'ny finoanao dia hijanona ho mpino amin'ny tontolo misy antsika ankehitriny ho avy ny andro hifaly ianao amin'izany andro zany. Fa tsy hanan-javatra hamenatra anao tsony. Fa ireo izay rehetra nino dia tsisy fanameloanao azy tsony. Baiboly milaza ao amin'ny Jaona 7:7. Ireo izay rehetra mino. Zaza tsy mihevitra koa hoe ireo zavatra izay anaovantsika taritra amin'Andriamanitra dia mbola ilaina tsony zary ve ho any an-danitra sa ho any amin'ny elo amin'ny mahampindro. Hitako fa ny ankamaroany zany mety ho lasa hoe fa inona nandaninao ny fotoananao? Inona nataonao tamin'ny volanao? Ahoana ny fanajanao olona? Mba manana vokatra tsara aseho amin'ny fiainanao ve ianao? Hitanao ny rehetra ankehitriny dia sahirana. Raha nilaza taminareo hoe sahirana ve nareo ny ankamaroany laza hoe ie, dia raha hoe ary tena sahirana ve ny ankamaroanareo maleo ie. Fa azonareo Andriamanitra tsy mangataka antsika ho sahirana zany fa ny amin'ny karatsika. Andriamanitra tsy hangataka antsika ho sahirana zany mihitsy. Ary mampalahelo fa hitako sahirana sika matetika. Tsy manao afa-tsy ireo fandaharam-potoanantsika manahirana sy mahasosotra antsika. Izay tsy mba mitondra vokatra tsara amin'ny fiainantsika. Ka tiako nareo zany tiako zany hoe ho lasa sela zany dika hoe pause dia ho saintsika tsara ny amin'izany. Tiako fotoana fijanonana ao antsika zany. Amin'ity konferansa amin'ny herinandro ity, satria vao manomboka isika zao. Isy andro andoalika ny loalika rehetra. Ny lela rehetra dia hiaiky. Ary ny olona rehetra hijoro eo anoloan'Andriamanitra dia hanao tatitra izay tsy ho an'ny hafa fa ho an'ny tenany eo anatrehan'Andriamanitra. Dia tia nanantoka ny aminareo rehetra izay mijery fahitalavitra naiza firenena misy anao na fitenina no ampiasainao raha mandray zao afatra zao ianao. Indrindra fa raha olona izay tsy mbola nanao fanekena ny andrain'i Jesosy Kristy ho mpamonjinao ianao, mba hitian'Andriamanitra mifonao rehetra. Dia tiako takatrao zao fa ho avy ny andro izay hijoroanao eo anatrehan'Andriamanitra dia hanaovanao tatra ny amin'ny fiainanao rehetra. Ary na dia hevitra mampalahelo azy zany, ary mety ho isan'izay tsy tianao sainina akory dia zavatra ilaina everitsika zany, satria ho avy zany andro zany. Raha tsy mizary zany aminareo dia tsy tena manao ny asako eo anatrehan'Andriamanitra. Ary rehefa hijoro eo anoloany ka hanao tatitra aminy dia mety ilaza izy hoe hitanao fa nanino ianao tsy mba nitory nisinisy kokoa. Ka nahazo antoka fa takatry ny olona tsara fa ho avy ilay andro izay anaovan'izy ireo tatitra ny amin'ny fiainany. Ka hitako fa zavatra izay ilaina ho fantatsika tsara ny amin'izany, fa misy afaka amintsika sady ve laza hoe amen. Zao androany dia te hiresaka mikasika ny fialana amin'ny fahadisom-panantenana. Ao Matthieu 4:20 dia miresaka mikasika ny famantarana ny andro farany. Firy aminareo ny mihevitra fa miaina amin'ny andro farany sika zao. Mahaliana tsara zany ny taranaka rehetra ny sainy zany, na dia ny andro Paoly aza, fa raha i Paoly ny saina fa miaina van'andro farany izy dia hitako fa isika zany miaina anatin'ny faran'ny andro farany noho ny Paoly. Ka
rehefa avy aloha zany zao de ny antsika kaiky kononeny Paoly zay nytenin'ny olona fa efa mila miaina mitandrina tsara ry zareo, mila niaina tamin'ny fitandremana sy famatorana izy ireo fa tsy hitondra tena tahaka ny adala fa hoe tsy ho tonga ny rapitso raha tsy maintsy ho avy ny rapitso de nananatra azy ny hitandremana izy ny amin'ny fitondran-tenany mba ahatonga azo io fahazavany eo amin'ny tontolony aizina. Ary hitako fa adintsika matetika hoe mpino an'i Kristy sika. Ny Baiboly miteny hoe Kristy ao anatsika fanantenany voninahitra. Ianareo ve fa mampino fanantenany voninahitra Andriamanitra ianareo? Marina fantaro zany. Fanantenan'Andriamanitra nareo izay hitondrana ny voninahiny foana. Isika pino an Jesosy Kristy maneran-tany. Fazavany sika sajany tokoa anaty aizina. Fa nasin'ny tany sika. Ireo pino maneho an'Andriamanitra no manome hanitra ny fiainana. Raha tsy eo izy tsisy hanitra zany ny zavatra rehetra de ratsy sy korotana. Ary mampalahelo mieritreritra an'izany, tsy hoe Kristy atao anatiko ihany no fanantenana no feno voninahitra fa fanantenana ihany koa azon'ny voninahitra zay mendrika azy. Saina mampalahelo. Hafa koa zany. Ka Jesosy nilaza hoe manome famantarana ny andro farany izy. De ray amin'ireo zavatra ilazainy hoe ho lehibe ny fahadisom-panantenana any amin'ny andro farany. Hoy izy hoe ko mitandrema ianareo mba tsy hisy olona mitaka anareo mandraikitra atsika izy. Hitanareo zao manantena mba tsy ho diso fanantenana zany. De natiako mihitsy raha mba tsy diso fanantenana, tsy afaka manana izay toetra mipetrapotsiny zay sika. Fa ny petrapotsiny de varavarana misokatra ho an'ny Satana hidirana sy animba ny fiainantsika. Fa mila mihetsika sika. De mila maherisetra koa. De mila manana fahalalana fa ny hadisom-panantenana de zava-doza de loza zay tena maro de maro tokoa. Ny fahadisom-panantenana de finoana laingana. Ahoana Satana de mandresy lahatra antsika ny amin'ny zavatra tsy marina. Fa raha inontsika zany de lasa marina amintsika. Asako ny laza zao hoe de aza tezitra nareo raha ilaza zao hoe fa tena mitombona raha saika ny olona rehetra amin'ity efitrano ity no milaza foana hoe saika ny rehetra satria zany raha misy olona tsy te ho tafotoana amin'izany de afaka misaina ianao hoe tsy ianao zany. Ka sako ny milaza fa saika ny olona rehetra atao amin'ity efitra ity no diso fanantenana amin'ny sehatra samihafa amin'ny fiainany na amin'izao aza ao anatiny aho. Misy zavatra izay mety heverinao fa marina ho anao de lasa fiainanao zany kanefa tsy marina akory le izy. Ianao mety mihevitra hoe nanao zavatra izay tsy hamelanao ny tenanao mihitsy fa tsy marina zany. Na zany aza rehefa inonao zany de tsy azo ny famelana mihitsy ianao zay efa nomanao anao sahady. Satria ny zavatra rehetra raisitsika de amin'ny alalan'ny finoana. Ka raha afaka nampinono Satana zavatra diso sika de mandray avy any amin'ny foana sika zany mihoatra noho ny mandray avy amin'Andriamanitra de mikorotana sika avy eo de tsy haintsika intsony zay tsy mety amintsika. Raha mino ianao fa ianao tsy mateo ty de efa mendrandra fandavana sahady. Zany mihitsy ny zava-mitranga aminao. Nanokatra varavaranao ny fahavalo sika de niditra izy de animba ny fiainantsika. Ny valo nitokana ho an'ny fahadisom-panantenana de inona ary? Marina. Tsy haiko kokory aza hoe efa fantatsika ve ny azo sarobidy ty boky ty. Tiako ny manandratra ty boky ty eo mason'olona maro de misaina ireo olona antapitrisany zay mety hoe mijery ity boky mahafinaritra ty zao. Ponina ny Afrika, ponina ny Inde, ponina ny Azia, ponina ny Europe, ponina rehetra maneran-tany, ireo olona zay miaina anaty ala mikitroka Amazon, ireo olona anaty bozakany, ireny olona reran-tany de te ilaza aminareo fotsiny ity no fanantenan'ny olona rehetra ny tenin'Andriamanitra. Hoy Jesosy hoe raha maritra amin'ny teniko nareo de ho fantatrareo ny marina. Ary ny marina no anafaka anareo tsy ho andevo. Alleluia. Zany ka mahafinaritra. Zany soratra masina voalohany men'Andriamanitra zany ny fahalalako tany amin'ny taona 1979 rehefa lasa kristianina matotra. De milaza fotsiny aho hoe rehefa lasa kristiana matotra satria efa kristiana efa elabe aho mialohan'ny tenana matotra. De nino aho fa nahalala feno any Kristy.
na takatra ny famonjena tamin'ny fahasoavana tena nino tokoa fa maty Jesosy noho ny fahotako ary nino fa raha mijanona amin'izany na dia tamin'izany toerana izany aza dia andeha ho any an-danitra rehefa maty. Fa tiako foana miteny izany ohatra ny hoe nanana Kristy betsaka ialako amin'ny elo fa tsy ampy kosa andehanako amin'ny fandresena. Ka anontany anareo aza aho, Jesosy hatraizany tianareo ananana amin'ny fiainanareo? Tia azo izay ampy fotsiny ve velomana isan'andro dia ana tena fa andadizana hatreo amin'ny vavahadin'ny lanitra? Sa mba tena tianareo tokoa no fahazavana eo amin'ny tontolon'ny aiziny? Mba tianareo ve no ampiasaina mba teo isan'ny mpamokatra ve? Mba teo isan'ny olona ho reharehan'Andriamanitra ve nareo? Dia fahinareo ny dikan'izany, misy lalana roa izay afaka andehanantsika amin'ny mampino, ilay lalana eto sy malalaka. Ilay lalana eto mitondra ho any amin'ny fiainana. Ilay lalana malalaka mitondra ho any amin'ny fahasimbana. Ilay malalaka dia mora kely ny janona any mazava ho azy. Misy toerana betsaka ao anao eo, sy ireo entana nofinao maro dia ireo hitanareo. Mandeha any eo amin'ny lalana eto dia misy zavatra izay ilaina tomboka ao satria any tsisy toerana ao an'izany. Tena manan-danja izany, tena mino mihitsy aho. Fa tena manan-danja izany sika manomboka manao fitandremana mijery ny fomba fiainantsika dia izay zavatra lazaintsika amin'ny olona dia izay zavatra lazain'ny fiangonana amin'ny olona. Dia isika tsirairay avy mila manana antoka fa manao ezaka hideran'Andriamanitra amin'ny alalan'ny fiainantsika isan'andro. Amen. Tsy dia fantatro loatra hoe nahoana Andriamanitra nanendry ahy hitory ty afara ty eto amin'ity toerana ity. Toerana farany nisy ahy teo dia nandre herinandro zareo hoe hatraizany fitiavan'Andriamanitra azy ireo. Ny fahasoavany, ny famindrapony, ny famelan-kelony, ny fanindrin'Andriamanitra no vazy sy ny tsy fitadavany andehanany araka ny nofon-tsony. Izany hoe vao nanomboka izany konferansy izany aho hoe tena ikasika anareo rehetra daholo izany. Ity koa dia ombanareo rehetra fa indrindra mikasika ny elana amin'ny tenanareo kokoa. Ty farany herinandro ty anao velomanareo zahay. Veloma. Fa hisandratra ny hafaliana ary dia hitombo ny fiadanana. Hitanareo hatrany amin'ny farany Genesis 7 na avy any amin'ny voalohan'ny Genesis 7, boky voalohany eo amin'ny Baiboly. Satana efa nitady izay amin'ny tanany Eva sady. Toko roa dia miampy kely ray eo. Na ahoana lavan'izy teo? Dia mba ahoana re ny fahadisom-panantenana ankehitriny taoriana nananandreo taona maro ny fandimby dia ny fandimby. Ny santa amin'ny olona. Mino zavatra diso betsaka momba an'Andriamanitra sika. Betsaka ny olona mino fa hoe Andriamanitra ny fototry ny olona, ny Andriamanitra manina ianao no manao izany amiko, manina no avelanao hitranga amiko izany. Fa tsy marina izany. Tsy ho fantatrao mihitsy ny marina momba an'Andriamanitra raha tsy fantatrao ny toetrany amin'ny alalan'ny teniny. Efa nanao izay amakiana amin'ny Baiboly ary Joyce fa tsisy takatro ilay izy. Tsia. Voalohany aloha tsy mino hoe afaka mamaky ny Baiboly ianao dia atakatra izany raha tsy efa nandray an'i Kristy tamin'ny herin'ny fanamasina satria izy no manome anao ny fanambarana. Fa afaka manomboka foana ianao. Ary raha vao manomboka mamaky ianao dia ameny ny fiainanao Andriamanitra ary anazavanao. Fa betsaka ny fandikana teny izay tena manazavana izany, tsisy fialatsiana izany ilazanao hoe tsy takatra ilay izy. Hainareo fa nanomboka tany amin'ny 20 taonako tany dia hainareo ny vakiako tantara ao amin'ny Baiboly ho an'ny ankizy. Ary tsy mamenatra izany. Raha tsy azonao amin'ny fomba hafa izany dia maka tantara ao amin'ny Baiboly ho an'ny ankizy. Maka ilay fianarana hoe zo isan'andro. Hitanareo? Atombohy amin'ilay fianarana hoe zo isan'andro izay soratanao an'ny zaza efa taona. Fa aza milaza hoe tena tsy takatra mihitsy ilay Baiboly dia ireny fialatsiny tsy amakian'ilay izy mihitsy izany. Fa ity ny boky tsara indrindra eran'izao tontolo izao. Apokalipsy 12. Apokalipsy 12 mampianatra antsika fa Satana ilay mpamitaka lehibe indrindra izany foana nataony. Teny hoe fahadisom-panantenana raha ianaranao amin'ny dictionnaire grika dia midika hoe mamitaka, mandiso, mambabo, izay manome
hevitra diso zany de manontany tena hoe misy hevitra diso karazany firy re zany zao maneran-tany ankehitriny inona no tranga raha esorina amin'ny zavatra rehetra daholo nainga rehetra karazana faharatsiana manahoana no mety hitantsika fampanantenana dokam-barotra firy no amaly anao amin'ny fahatsoan-kevitra maro firy nisan'ny olona mety manome hevitra diso na de ny olon'ny fivavahana aza firy no maneho hevitra diso mitondra tena toy ny mpivavaka sy masina izy rehefa miaraka amin'ny hafa antsoina hoe masina naman'ny mpivavaka fa rehefa any amin'ny hafina tsisy mahitany de tena nofiratsy mampatahotra fa rehefa tonga zany andro zany ka ijoro anatrehan'Andriamanitra sika ka anao nitaditra ny amin'ny tenantsika de hitako fa ijoro isika hiala am'sarona rehetra ka midika zany fa fotoana zao andraisana fijery tsara momba ny tenantsika de hitanareo tany amin'ny 7,700 rehefa tena nikasika ny fiainako Andriamanitra ka efa leon'ny fombafomba fa tsy nanana fandresena mihitsy tamin'ny fiainako ary lazaiko fa tamin'izany nanomboka ny matotra ny fandray tamin'Andriamanitra raha ita amin'ny zavatra voalohany tranga tamiko de Andriamanitra nanomboka nampanao ahy anana fijery matotra ny tenako fotoana ho ahy zany nampijanonako ny fanomezantsiny hafa amin'ny olako nandraisako andraikitra ny amin'ny fiainako nandraisako andraikitra ny amin'ny fitondrantenako nanajanonako ny tsiny amin'ny lasako sy ny toetra ratsiko taloha de nanapa-kevitra fa fotoana hitombona amin'izay teny tamin'ny matoredmanina androany hoe mety tsy dianina fomezana loatra sika mity herinandro tio izy hoe miteny an'izany foana ianao fa mampime olona foana ihany avy eo de hitanareo zao manantena fa mba ho tianareo foana zany nahoana fa na dy zany aza mila manana ny sasany amin'izany zavatra mafy zany sika de mafy de nisy fotoana Jesosy ny teny hoe milaza aminareo marina tokoa ary tsy hoe zavatra ratsy koa nge zany lazaiko aminareo marina tokoa lazaiko anareo tiako ananantoka daholo nareo hitanareo hitako fa mety ohatrany hoe hafahafa zany nefa matetika tena malaelo an'Andriamanitra ary haiko fa tsy mila ny fitserantsika izy fa hitako ny tenako mialatsiny aminy ho an'olo-kafa tahaka ny hoe Andriamanitra tena mifona fa tsisy antony avy aminao ny adalàna zay tao am-piangonana androany ary ny adalàna zay misy eto tany ankehitriny de miteny anareo zao anaty korotana ny olona zao anaty korotana zany de miezaka nitory aty herinandro ty amin'ny fomba hahatonga antsika ho araka an'Andriamanitra sy ny tontolo tsisy an'izany de tena mila mitandrina sika mba tsy hahatonga antsika ho diso amin'ny tsikombakomba rehetra misy any tsy afaka mampanantena foana sika fa mila fantatsika zay inotsika de miomana ijoro sika amin'ny inotsika de izay inotsika na de midika azy zany hoe mila mijaly sika matetika ary ny mijaly de tsy de tena malaza loatra amin'ny andro ny fiangonantsika kehitriny zany hoe mety ho voatora-bato mihitsy ianao amin'ny filazana an'izany fa Jesosy nylaza hoe mahatsara anareo koa no mijalo amin'ny famarinana mihoatra no mijaly amin'ny fahotana amen midika zany hoe voafitaka mety voajono voafandrika tratra mibolisatra any amin'ny lalana marina de no kely ty manaraka ty fa avy amin'ny dictionnaire grika izy ty ny fahadisom-panantenana maneho ireo olona zay mamitaka amin'ny teny foana sy manambany olona de ino kely zao ambaniny ny toetra ratsy ny fahotana zao zany misy atsika kehitriny hitanareo ny fahotana zany aza tsy atsoitsika hoe fahotana ntsony zao ny fahotana ny lasa mamatotra atsika fatoratsika olatsika fiantonatsika ireo zavatra izay mampiady atsika na izay tena zavatra manadala atsika izay lasa hoe lazaina ozoatsika lasa zoatsika ny manao zavatra mampanota zao hitanareo zao marovan'Andriamanitra ny zonao any amin'ny elo raha zay ny zavatra tianao atao
zany hoe hoy ny baiboly hoe apetraka eo alohanareo ny fiainana sy ny fahafatesana misafidiana zany mihitsy mananjo ny safidy malalaka sika zao hitanareo zao Andriamanitra mahari-posy mamindra fo tena maritra izy ary tena miezaka mafy izy anitona ny olona hiala amin'ny fahotana ao amin'ny famelan-kelony sy ny famondrapony ary mino tena mino fa zany mihitsy no zany atao zao na dia amin'ny alalan'ny vavako azy mazava ho azy etonareo rehetra ary ankasitrahako ny fahatogavanareo tsy miresaka amin'ny sasany aminareo fotsiny androany fa ho an'ny olona rehetra maneran-tany zay mijery ny programa tahaka izao ka mihevitra fa kisendrasendra zany Andriamanitra manao zay tenenana aminao manao zay ampahafantarana anao izy ny amin'ny fanahinio anao sy ny ampeny fitiavany anao sy ny hoe manana fiainana tsara lavitra anao izy mihoatra noho izay efa iainanao ary mety tsy mahalala loatra momba an'Andriamanitra ianao dia mihevitra ianao fa tsy takatra ny tanany fa ilaza zavatra aminareo manana tanany lava Andriamanitra izay mahatakatra ny rehetra sy manandratra anao amin'ny lavaka ka mamonjy anao fa ny teny hoe mibebaka voalohany aloha midika hoe mila mifonany amin'ny fahotantsika sika fa tsy hoe hoay ny fiantonantsika ny mamaritra antsika ny fahatorantsika ireo zavatra mampiady antsika fa mila mifonany amin'ny fahotantsika sika Andriamanitra za dia mpanota ary mifonany amin'ireo fahotako aho fa samy efa nanota izy rehetra ka tsy manana voninahitra Andriamanitra fa ny rehetra afaka marinina sy ahitsy amin'Andriamanitra amin'ny alalan'ny rany Kristy teny fikasan'Andriamanitra dia ho an'ny rehetra afaka mahazo marika vaovao daholo sika rehetra tsirairay avy mihitsy